Sehatra iray anisan'ny fampiroboroboana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra sady mahatsara ny fifandraisana sy ny fifanankalozana na arakevitra sy fahaiza-manao, indrindra ny ara-baritra eo amin'ny mpamokatra samy mpamokatra, ny mpamokatra sy ny mpanjifa ny tsenabe. Tsy latadanja amin'izany ny miseho eto amin'ny zaridaina n'Antaninarenina Antananarivo nanomboka ny 14 hatramin'ny 17 Aogositra 2024 izao. Rodirodin'ny tantsaha andian'ny faharoa izay nisalorana ity tsenabe ity. Ahitana trano eva misa 70 ampiratiana ireo vokatra maro samihafa avy any amin'ny faritra. Tsy mikely soroka ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezan-danja ny hetsika tahaka izao, indrindra ny fanomezana tantsorika samihafa ho an'ny mpisehatra rehetra. Tonga nanome voninahitra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tsenabe ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoiarjon Suzelin sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny ministera notron'ireo tompon'andraikitra maro samihafa avy eo amin'ny tokantrano tantsaha na foyer des paysans. Mazava zany ny tanjona izay napetraka zareo tao amin'ny foyer des paysans dia ny fanentanana an'ireo mpiara-miombonantoka manao tantsoroka bebe kokoa. Satria araka voalazako tamin'ny kabary teo atao anatin'ny tapa-bolana zao dia nisy hetsika anankiroa goavana eto Madagasikara mikasika ny fampiroboroana sehatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona amin'ny ankapobeny. Porofony teo amin'ny tenda zany fa manomboka misy fietsehana zany ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra raha tsy tentsika ny fisiany sy ny fahamaroan'ny olona manao fampirantiana eto, ary eo ihany koa ny ireo izay olona mpitsidika izay tonga hijery zao etsika zao, ary azadiny fa tsy mijanona fotsiny zany tsika eo amin'ny resaka famokarana fa eo dia ihany koa ny resaka fanodinana zany ireo vokatry ny tontolo ambanivohitra mba hisy bebe kokoa ilay ataontsika hoe valeur ajoutée zany amin'ireo vokatry ny tontolo ambanivohitra ireo. Ary izay eto dia mampirisika ny vahoaka malagasy mba ataontsika hoe anjifa ny vita malagasy, satria tsy mena amin'ny vitany any ivelany ny vitan'ireo tantsaha malagasy ireo na amin'ny lafin'ny fiompiana zany na lafin'ny jona na ny fambolena. Amin'ny zavatra rehetra moa zany efa nisy fahombiazana tamin'ny taona lasa, ary izay natonga naporisika an'izareo hoe hiditra amin'ny andiny faharoa ihany koa, ary hitantsika ihany fa maro ihany koa ireo vokatra miditra avy any ivelany dia isan'ny izay mahatonga an'izareo hoe aporisihana bebe koa zany tsika malagasy araka voalazako teo anjifan'ny vita malagasy, satria raha tsy teny amin'ny vokatra ronono fotsiny tsika sy ny fromage dia tsy mena amin'ny tany vitany ivelany vitan'ireo tantsaha malagasy izay ao anatin'ity fikambanana foyer des paysans. Ny tokantrano tantsaha na foyer des paysans izay mpikarakara amin'izao hetsika izao dia mametraka paikady mazava ny amin'ny fomba fijery ny amin'ny fampandrosoana ny tokantrano tantsaha malagasy. Ny paikady dia ny hoe mamolavola izay ny tantsaha anankiray ho lasa agripreneur. Zay zany no fomba hoentinay, satria ny agripreneur dia ataontsika hoe orinasa anankiray mahakasika amin'ny famokarana. Dia ireo agripreneur io rehefa volavolaina izy dia volavolainay ara-tsaina mihitsy izy aloha menay resaka système na développement personnel izy raha ataontsika amin'ny teny baiko mahitsy. Dia avy eo mena culture entrepreneuriale izy dia avy eo ampianarina mihitsy izy amin'ny resaka entrepreneuriat, mena mahay mitantana izy. Anisan'ny aspect anankiray ngeza be ampianarina koa dia ny éducation financière na ny fanabeazana ara-bola, satria indraindray eritreretin'ny tantsaha fa mena fanampiana ny atao hoe tombony fa tsy voatery ho marina zany. Hoe rehefa nahazo vola ataontsika hoe nahazo 100 millions izy dia mieritreritra izy hoe tena nahazo tombony fa tsy voatery ho marina zany. Fa ny fanabeazana ara-bola dia mampianatra ny olona mihitsy hoe ny fitantanana, ny fahaizanao tsy voatery ho tombony zany mahazo vola. Matetika ny olona rehefa manao hetsika tahaka izao na fakoatra izao dia na mirona be makany amin'ny resaka aspect culturel fotsiny na aspect social fotsiny, na mirona be makany amin'ny aspect économique fotsiny. Fa ny rodirodin'ny tantsaha indray amin'ny maha fikambanana tantsaha na association organisation paysanne ny foyer de paysans dia tafiditra ao anatiny mihitsy ireo volet anankitelo dia ny resaka ara économique amin'ny maha tsy anazy, fa eo koa ny resaka ara-sosialy sy ny resaka ara-culturaly izay foto-kevitra miainga avy any amin'ny tantsaha mihitsy ilay izy. Tombony amin'ny fisian'ny tsenabe toy izao ny ahafahana manao jeritodika ny zava-bita sy hijerena ihany koa ny anatsarana trany ny famokarana.